Tompoko lasy tompoko vavy miarabantsika rehetra isan-tokantrano indray amin'izao hariva izao tonga sao tao anatin'ny fandarana MKH na ny Mi-Kolo Hevitra tahaka ny mahazatra antsika tao anatin'ny fandarana dia lohahevitra roa no hiadina hevitra mbola ao anatin'ny fampelezan-kevitra isika anton'izay no nisafidianana manokana ny lohahevitra izay azo ambara fa resaka ihany koa eny amin'ny fiarahamonina eny amin'izao fotoana izao ary isan'nina laza tamin'ny fampahalalam-baovao maro samihafa resaky ny mpiarahamonina ny mpiray tanàna sy ny sisa ny fampanantenana pokaty ahoana ny ahafantarana an'izany ahoana ny endrika isehoany eo ihany koa ny fivoizana amin'izao fotoana izao ny hoe fiavian'ny kandida iray na fiavian'ny olona iray ny mpanao politika iray ao anatin'izay hoe fandraisan-dahatra ny mpifidy izay melohany hidirantsika amin'ny adihevitra tahaka ny mahazatra ihany dia efatra ny vahintsika amin'ity anio ity maromaro ny tanora eo ihany koa ny olona efa fantatra teto amin'ny tany sy ny firenena omentsika voninahitra ny andriambavilanitra avy ato amin'ny akavia koa teto akaiko eto ramatokely haingo rakotoarsoa izy dia mpianatra taona fahatelo eo amin'ny serasera eny anivon'ny orinasa izany zany hoe tanora manaraka akaiky ihany koa raha-pirenena miarabanao tonga soa eto amin'ny MKH. Miarabanao enikazy dia miarabantsika mpijery ihany koa any tokantrano mpanaraka izao fandarana izao. Mbola tanora dia tanora ihany koa ny vahintsika manaraka Harsan Jean mpikambana eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena tonga soa tompoko. Ya miarabanao enikazy dia miaraba koa ny mpanaraka amin'ny fandarana. Avy ato amin'ny akavana kosa eto akaiko eto tsy zoviana amin'ny maro andriamato ny professeur Rafanomezatso Roger Marie miarabanao professeur tonga soa. Ya miarabanao koa andriamato henikaza miaraba ny mpanaraka ny télévision Cool TV indrindra moa fa ny teknisiana ary miaraba sika zay hiara hitafatafa eto amin'ity fandaharana ity. Ny professeur Rafanomezatso Roger Marie moa dia efa ministra teo aloha ny sahana ny industrialisation du commerce sy ny fampandrosoana ihany koa zany ny sehatra tsy miankina vahintsika faefatra amin'ity anio ity andriambavilanitra Hermine Ralihariso miarabanao tompoko. Miarabanao enikaja miarabantsika ato amin'ny Cool TV dia miaraba ihany koa ny mpijery sy mpanaraka ny Cool TV rehetra. Eny ary anomboka isika ny adihevitra ny vahintsika farany teo moa dia renim-pianakaviana no mpanao politika ihany koa ao anatin'ny vovonana miaradia amin'ny malagasy miara-miainga tahaka ny mahazatra antsika no hodinetsika voalohany ny mahakasika ny hoe fampanantenana pokaty ao anatin'ny fampelezan-kevitra raha teo isika nisy ny hevitra ny pirenena nangonina teny rehetra teny raha tsika avetrany zany. Ao anatin'ny programan'ny mpitondra moa zany mampanantena misy ny tanteraka misy kosa ny tsy tanteraka dia izay le atao hoe pokaty ngamany. Tokony mba tsy hisy tsony zany amin'izao satria efa tokony mba hivoatra amin'izay Madagascar. Zareo samy zareo ihany zany zao tena hita hoe velona fa malagasy mimandra. Le izay tonga ao dia ohatrany milaza azy ho tsara daholo nefa ny rehefa amin'ny farany mampalahelo fa tsisy tanteraka ny zavatra rehetra izay ataony vahaolana amin'izay zany tokony mba hijery ny olona entiny zany ny mpanao politika ny mpitondra satria raha izany ny ainana dia lasa ohatrany mafiady daholo ny olona. Ianao zany rehefa hoe hitantana firenena anankiray avy amin'ny fonao ve le izy fa tsy misy tanjonao. Afaka mijery ny mahantra ve ianao, afaka mijery ny sahirana ve ianao, afaka tena vitanao ve le le promesse ataonao fa tsy fotsiny hoe tsy maintsy ataoko izay ahatongavana eo dia rehefa tonga eo dia za ihany nijerevako satria mitantana firenena zany be da be le vahoaka be da be ny mahantra fa tsy ny efa manana ihany akory no ohatr'izay. Eo aloha hatramin'izay dia misy foana zao. Niza zany ny olona mitondra teo dia mampanantena pokaty amin'ny vahoaka foana zany. Hoe zao nefa tsy hitakory le ataony rehefa avy le vahoaka indray ohatran'ny voan'le tsindry azo lena zany misy koa ny herim-pamoretana rehetrarehetra zany tsy hita tany saina intsony fa dia tokony handinika tsara zany aloha tsika zany vao hifidy. Fampanantenana pokaty io dia tena tsy afaka amin'ny mpanao politika mihitsy io, tsy afaka amin'ny mpanao politika mihitsy io. Io mantsy le fitiavana le anolombaka an'le fahefana ny tena mamay azy ka dia ataony daholo zay fomba rehetrarehetra hoe omeko an'ity zay le izy ka mila filopirany mila olona tena toteny sady olona marina sy mahitsy zay ny tokony vidiana. Dia izay ny tokony andinihan'ny vahoaka tsirairay tsara satria ny mpanao propagande tsy maintsy manao izay ho teneniny fa anjaran'ny olom-pirenena tsirairay zany misafidy araka le teneniko teo hoe iza ny tokony olona tena mahavita zany ary fantatry indrerak'izao tontolo izao. Raha ohatra izy ka miditra eo tokony voalohany olo marina aloha
tsy hoe hiditra ianao a de anao propagande anao de hoe za olo marina za mahavita an'izao de mana ratsy ny sasany fa ny anao aloha diniany zay vao niteniny sasany ianao raha ohatra ianao ka vonona ka hitondra ny fireneny tia fa marinana ny kolokolo ny rehetrarehetra zany tsy tokony ataony daholy fa mandeha marina izy mba atokisan'olona azy rehefa atokisan'olona izy amin'ny kely amin'ny zavatra ty madinika ataony atokisan'olona amin'ny lehibe koa izy zay zavatra ngezabe ataony zany. Enare, zay ny hevitry ny olom-pirenena teny rehetra teny mahakasika an'izay fampanantenana pôkaty zay. Inona ny famaritana azo omena ny fampanantenana pôkaty ohatra ny ahoana ny endrika isehoana ohatra ny ahoana ny vokany be deaibe ny hevitry ny olona teo. Omentsika ny tanora avy hatrany ny fanombohana ny fandraisana faneho-kevitra. Misaotra anao na me fitenenana avy hatrany angamba dia iverenako kely ilay resaka ny oentin'ny vahoaka teo zany hoe ny vahoaka namena ny fahefana ary ireo vahoaka ireo ihany koa no manana izay fahefana izay ary izany indrindra no mahasarika ireo mpanao politika izay hoe miroso amin'izay hoe fampanantenana pôkaty omena ireo vahoaka ireo satria amin'ny alalan'izay fahefana azo avy amin'ny vahoaka izay no azahoany zareo ilay fitondranana ilay seza azo rehefa avy eo ary izany indrindra mahasarika an'zareo iroso amin'ireo vahoaka ireo indrisy nefa fa amin'izao araka ireo voalaza teo mpanao politika ny tena voaresaka mampandridrisa manao fampanantenana pôkaty alazaina fa amboariko ny lalana aleo tena ara-tsakafo isika kanefa hatramin'izao isika dia mbola firenena sahirana ihany hatreto ary ireo mpanao politika ireo indrindra ozy izy ny tena mpivoy izany resaka izany eny hatramin'izao ny zavatra tiako tenena dia izao hoe mpanabe ireny mpanao politika ireny tokony ohatra ho andrindra ho anay tanora ty aoriana mba ohatra hoe ohatrohatry ny ahoana ny fomba hoe fiainana hitantanana fiainana ny aoriana any satria zava-dehibe tokoa izany satria ray aman-dreny azo alay tahaka ireny mpanao politika ireny. Ny tanora vao fitaka zany rasaina amin'ny tiana anazy todika ataoko mizoko be professeur Fanomezantsoa Roger Marie ny hevitra toka. Eny ary raha ohatra ka araka regny fizorovavolombelona nataon'regny olona teo reo zany dia zavatra tokony hambarana amba voalohany indrindra dia hoe famaritana ny atao pôkaty marina ve fa misy le pôkaty ino moa pôkaty avy amin'ny hoe pôka mianatiny zany hoe jamba sy misy ninina zany ao anatiny dia zay ihany zavatra sapa an'ilay olona inona no anaporofosika fa marina zay na diso zay dia niady tsotra faran'izay tsotra ary fijery scientifique rehefa mijery ara scientifique satria ny tenako scientifique dia logika objective zany inona moa ny antony tenenako an'izay amin'izao fotoana zao dia manao fampielezan-kevitra daholo ny plasaka hofidiana raha plasaka hofidiana anao fampielezan-kevitra anao zany dia manana programa hoentina hanasarana an'izao fiainan'izao nefa inona ny zavatra misy ny programa efa vita tanteraka reo solon'ny DCPE sy ny DCRP sy ny MAP efa vita tanteraka ary mitondra ny anarana hoe SNDRP zany hoe stratégie nationale pour la relance du développement zay zany niza zany candidat ka ilaza ny programanay ao dia tsy ho ekena hitondra anio raha tsy manaiky anaraka anio SNDRP satria avy mialalan'io ndray no handrafetana ny LOLF zany hoe loi organique sur loi de la finance ahafahana mahazo vola hampandrosoana ny firenena ka hanatanterahana ny zavatra rehetra eritreretina miainga tavy any amin'ny vision ny OMD na hoe ny ino moa le fanalavana ny objectif de millénaire de développement tapitra hatreo ka nizaniza zany hitondra ataontsika ho lany ohatra amin'ny alalan'izay programa nandresen'ny lahatra ny vahoaka tany dia karazany tena poakaty ny vahoaka iny satria tsy ho tanterahana iny programa iny fa io SNDRP io ihany sy maintsy tanterahana ka amin'ny ankapobeny zany ninina ho lazaina dia fa poakaty taony zavatra rehetra fa zavatra tokony hatao nga movana ny resaka hoe izy aminareo no hanatanteraka ty SNDRP ty dia zay no olona sy tena mpanantena pôkaty satria zay no hanatanteraka avy hatrany ny programa anazy zay efa voafatry ny ataontsika hoe ny communauté internationale ary ho vasina vola amin'ny ataontsika hoe république manaraka maraiky an'izay ve eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena manoloana an'izay zavatra zay mamelano faritako le hoe pôkaty araka ny le hoe fampanantenana pôkaty inona moa le hoe fampanantenana pôkaty raha naratsika tsara ny zavatra nitarainan'ny olona satria fitarainana reny zavatra reny dia karazany hoe ny pôkaty zany dia hoe fitaka le izy
zany hoe zavatra tsy misy no resahana. Maninona moa mamitaka satria hanjono amin'ny faritra misy anay iny raha fanao zany andeha hanjono dia mitondra anao fintana sy kankana zany. Aminay moa tsy dia misy le kankana fa tsitsika anarana. Ka rehefa alainao le tsitsika zany ataonao amin'le fintana dia alefanao any iny. Voajononao zany iny zany ohatrany hoe entina azahoana n'le trondro. Le trondro tsy manana eritreritry. Vahoaka zao ny trondro jononana eto e. Jonona amin'le fitan'le mpanao politika dia azo le trondro dia inona amin'izay iny trondro iny aloha tsy manantena fahavelomana iny. Fahaverezana ny an'iny trondro satria tsy maintsy mifaty izy rehefa miala ao anatin'le rano. Ary mitovitovy amin'izay ny zava-misy eto Madagascar. Tonga ny fotoana fampelezan-kevitra ohatran'izao voaka daholo ny fitana sy le tsitsika zany. Kankana moa izy reto afovoantany zany no ampiasaina. Mivoaka reny dia jonona le mpifidy rehetrarehetra, le olo-pirenena io zany. Zay mihinana an'iny amin'izay taraiky. Tsy afaka anao ininona ntsony. Izy avoaka malagasy moa no afaka hiteny hoe rehefa lana io olo io dia afaka hiteny izy hoe tsy izao ane le izy. Aiza ny sehatra ahafahany hiteny an'izay. Ary inona no atoky ahafahantsika miteny hoe afaka hiteny an'izay satria le mpanao politika reo moako zao le mpilatsaka reo dia mampanantena fa hoe afaka raha maso zay ane. Mba hoe amin'ny fomba hoana. Amin'ny fomba hoana. Aleo tsy fitana le malagasy. Efa fampanantenana pokaty sahady zay. Ary le hoe pokaty foana zany tsy misy ninona ao anatiny ao fa ivelana. Mba azahoana le vata. Raha ampifandraisiko ny voalazanao le hoe fandaranasa ny kandidat tsirairay zany ninona endrany sy le hoe efa misy laminasa napetraky ny fianakaviam-be raisam-pirenena sy ny mpiara-mombonantoka amintsika mialoha eo izay akolaka zany namany voatery tsy maintsy arahana. Ahoana ny fomba fandraisanareo an'izay ianao vehivavy manao politika ihany koa mahita ny zava-misy amin'izao fotoana izao kenda ve zany zay kandidat tonga eo? Ny kenda le izy zany raha jerena le fausse karazana hoe pokaty dika hoe fausse promesse zany na promesse en l'air. Manao démagogie mpanao politika teo tiana zany izy mba azahoana an'le vato araka ny tenin'ny ranadata teo. Dia zay fahazahoana an'le vato zay nefa rehefa avy eo azon'le vato miteraka fahakiviana indray ho an'le olona satria tsy tanteraka iny zavatra iny. Io anisany miteraka an'le misy an'le non respect ny parole donnée zany. Dia zay zavatra zay miteraka fahakiviana ho an'ny vahoaka. Ary io rehefa teraka fahakiviana vahoaka dia normal raha ohatra tonga amin'ny situation de crise foana zany antsika mandritra ny fotoana rehetrarehetra andalovantsika eo satria tsisy raha marina raha volanin'olo amintsika. Zay resahana eo zany dia teo tiana daholo amin'izay mba mahazo vato dia alefa miblabla rehetrarehetra vaketsika dia tonga eo amin'izay izy dia tsisy raha ataony fa dia mameno paozy ny fiainany no ataony tsaratsara. Ka zay zavatra zay atsika mpanano politika foana zany tokony afaka magnarina an'io. Atsika mpanao politika no tokony mba zavatra réalisable no tenentsika amin'ny vahoakantsika fa tsy zavatra hoe eritreritrantsika foana dia mandeha le parole en l'air rehetrarehetra bon zao zavatra tiatian'ny olona ato zao zany teneniko aminjare any zao tianjare ary amin'ny faritra vari zao resahako. Tsy zay tsony tsy amin'ny fotoana zay tsony tsika zao fa fotoana ilazana marina, fotoana ilazana hoe zao zavatra azo tanterahana hoentina hampandroso Madagascar atsika ty. Ny zavatra mitranga mantsy rehefa amin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra tahaka an'izao aloha zany andrasan'ny olona na tiana na tsy tiana dia hoe inona no ataon'ny candidat X sy ataon'ny candidat Y mba hanatsara ny ao ambilisy ny ao ambilaninay satria zay foana le olana e. Ohatra nefa nisy fahazarana ihany koa ataoko hoe fahazaran-dratsy ve zany nanazarana mpanao politika ny vahoaka malagasy teto hatramin'izay hoe ampanantenaina dia mifidy dia rehefa avy eo tambatambazana kely amin'ny zavatra omena tsikelikely eny. Sy hoe fahazaran-dratsy moa fa satria eritreretiko hoe hatramin'ny repoblika voalohan'ny tany moa zany nanomboka ny hoe fifidianana hoe nandraisan'olona anjara betsaka mazana aoriana korotana. Ary ny zava-misy hatrizay zany tsy mitovy amin'ny zava-misy amin'izao.
masana le olona aorinan'ny korotana dia misy olona misongadina tampoka ao a dia zay ampanantenain'le olona igny a dia tonga dia fa ven'ny olona fa ahavitra anazy amin'le fahaseranana zay ny adiviny talohany fitrangan'le olona igny dia manana programma zany le olona igny zany hoe tonga eo izy zay voa maka manao vision zany hoe miainga amina vision international aloha izy a zay mahafantatsika zany fa ny Nations Unies manao azy a dia miainga amin'igny izy a no mandrafitra an'ilay visiony ahafahany mandrafitra koa ny politique générale de l'État zay tondrahany an'le firenena dia iny a dia amazana amboalohany dia metimety foana fa rehefa eny sefasefenegny no mivaona amin'ny sy tokony izy dia raha atao hoe zay ny fanazarana satria miainga amina zavatra matsiro zany le olona dia ndraindray mahazo kely fotsiny a dia zazatra an'iny kanefa mbola tsy afapo tanteraka fa ity mindray mitoraka ity indray a na dia ka mety marina ihany angamba zay atao hoe fahazatra tsy hoe mpanao politika no nanazatra fa le olona koa no mba zatra nanantena koa zavatra ohatran'izay hoe misy zavatra hisongadina indray ao ka i olona mampisongadina azy io a no hanatanteraka ny programan'io fa ity sy izay efa misy zavatra ohatrany hoe samy mandavaka lalana avy any amin'ny toerana lavitra be agny fa tonga ary amin'ny terme misy ery efa misy lalana voasoritra autoroute mazava tsara ohatra 5 kilometre ny anaovako azy hoe 5 kilometre satria 5 taona ny ataontsika mety ho manda eo ao anatin'io lalana 5 kilometre io efa misy programme anazy azontsika lazainy hoe feuille de route ataontsika hoe économique sy pour de développement koa zany zay manany anarany hoe SNRT zay le izy azy afaka hialany io ka zay zavatra zay zany a hoe nahampanantenainao ohatrany tany aloha le olona ohatrany somary misy teny voalazanao tao moa kenda fa zany hoe le kenda io tsy misy anatin'ny fahakendana ohatran'le raha fanhita moa nareo amin'ireny vozon'omby regny amin'le vozon'aomby misy taolana ao dia anatin'ny taolana ao no misy ohatran'ny potiany igny zany hoe anatin'ny taolana agny zao no misikotra hena raha ohatra ka te hanafanantenana amin'izao fotoa zao ohatrany te-antany kely ny tanora aloha vetivety hoe raha izay zany ny zava-misy a filoham-pirenena ohatrany ahoana ny andrasany io zany manoloana zay hoe fampanantenana samihafa zay sy ny zava-misy andrasan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny mila manana azy ndamosina anovany ny zavatra efa mipetraka ve sa hoe filoham-pirenena mila hoe mahita lalam-baovao hafa hitondrana Madagascar sa hoe filoham-pirenena ohatrany ahoana 3 taona zay nazahoantsika ny fahaleovantena misy lesona azo tsoahana lehibe tao anatin'izay taona lava be izay ary hoy ny teny ray aman-dreny izay mpanao politika ihany koa izy hoe on apprend à l'âge zany hoe arakaraky ny azahoanao taona tombonao a nazahoanao traika efa ihany koa mahita ray aman-dreny be da be tsika amin'ireo mpanao politika ireo izay 3 tokoa kanefany a ao anatin'izay a ilainy tsirairay avy indrindra fa ny tanora no mijery hoe manao ahoana tokoa ny programany ilaina no mijery ny hoe tsanga-kevitra fa tsy tsangan'olona zany hoe le hevitra le programa voiziny tokoa hoe tena hitondra antsika ho amin'ny fampandrosoana tokoa hoe ity programa hoentiny ity candidat anankiray ity ataoko fany angamba ny tsara jerena kanefa ihany koa amin'ny lafiny anankiray a efa leony amin'izay hoe fampanantenana pokaty izay araka ny teny ray aman-dreny teo efa kenda ny olona amin'izao fotoana izao ary ao anatin'izay ihany koa izy hoe iza ny itokisana amin'izao izy amin'ireo mpanao politika ireo nitokisana satria samy manao fampanantenana avokoa izy ireo samy manana programany avokoa izy ireo iza ny itokisana eo indrindra ny hoe tsara jerevana ny programany ary tanteraka any tokoa ve ity programa ity ho amin'ny fampandrosoana ka ndrasakitsika mantsy zao efa hoe sarotra ny hanatanteraka le programany ao anatin'izay hoe fiazakazahana tsy ahafahantsika miala ao anatin'le hoe concert des nations na hoe ny zava-misy maneran-tany sy ny fiaraha-miombonantoka isantsikoajiny efa mamatotra ny Madagascar raha izay no azo ilazana azy za manokana aloha dia ohatrany hoe tsy dia miombon-kevitra hoe voafehy amin'izay le izy fa fahazoako an'le izy a paika fampandrosoana ny any communauté internationale hoe ity no paika hoentina mampandroso aloha fa tsy manakana ny candidat satria raha izay no mipetraka dia inona moa Madagascar tsy aloha afarana avy any amin'ny communauté inona koa ny drapeau-nay zany na inona koa ny hira-pirenenay fa anontsika ao anatin'le fiarahamonina iraisam-pirenena zay a dia misy paika apetraka plano ho fampandrosoana fa zay tsy midika fa hoe tsy afaka hanatanteraka ny vinavinana
nentin'ny kandida anankiray hoe ity ny hitako ihany koa ampiarahana amin'io paika efa napetraka io a ampandrosoako am Madagascar tsy sakana io ary tsy midika hoe tsy afaka anao akoatran'io ary io politika apetraky ny communauté io tsy hoe ratsy io tsy hoe ratsy io fa itsika afaka manatsara afaka ampivadina amin'ny politika hoentiny kandida zay manana fijery tsara sy mahitsy amiko zany tsy hosakana io ary tsy apetraka hoe io mipetraka de tsy maleo tena zany Madagascar de zay filoha-pirenena eo de baikony io de tsy afaka metraka n'le programme anasany amiko aloha tsy de miombokevitra am'izay aho ary mino maromaronao fa manana olona tsika amin'ireo kandida reo afaka hanatanteraka fa mpandrosoana mivady amin'io zavatra takiny communauté internationale io ampandrosoana Madagascar. Ny tokony apetraka am'izay fotoana zay ve tsy ny fitaizana ny olona ao anatin'le hoe inona ny zavatra azo andrandraina sy antenaina tokoa. Misy mantsy le ohatrany hoe nanantena foana messi mpanavitra ohatran'izay ny sary nomen'ny mpanao politika hatramin'izay zay tonga eo de hoe zany ho izy tsy any am'izay fitaizana zay ve zany ny tokony apetraka hoe jereo tsara ny olona amboary tsara misafidy de zay le izy zany fa misy anatin'le 33 candidats reo fa misy olona manana traikefa misy olona efa nanao de reo olona reo anjarantsika tsirairay zany mijery hoe izy am'ireo olona reo le izy fa na zany zany tsy avelantsika hiasa raika koa le olona reo fa ampitsika vahoaka zareo satria atsika tsy afaka hoe hitsara anazy direct ty mety avita ty tsy avita fa misy une partie avy aty amitsika hoentitsika anampianan-jareo de zay zavatra zay mifameno no hoentitsikany miaraka miasa zany. Le politika amin'ny ankapobeny ahoana sy ahoana zany tokony fomba fijeren'le izy milaza vain'ny kandida ve zany am'izao fotoana zao hoe isika tsy ala ao anatin'ny fiarahana amin'ny avy any ivelany saingy anasongadina hoe zao ny olona ara-pahamehana amin'ny famaritana azy. Miverina amin'ilay hoe mampoakaty azy mosika satria raha ohatra no zany hiteny zavatra hafa akoatra ny zavatra hita maso zao satria zavatra hita maso ne zany dia ny communauté internationale zao no mandamina ny fifidianana eto ary io manao an'izao fikarakarana eto ary io ekeny ny plasako fidiana hatramin'izao ka raha ohatra ka mbola hiteny zavatra hafa akoatran'izay ny plasako fidiana de miverina amin'ileo mampanantena poakaty satria zava-misy hita maso zay fa amiko ny vahaolana tokony hatao mba iverenanao mba tsy hitrangany zany poakaty zany tsara aloha mba tokony na de misy araky le teniko hoe fa mipetraka io SNRD io mbola anarana ny fantatr'olona fa ina ny votoatiny mba tokony mba hisy koa zany na amin'ny hainao manjery na le kandida tsy fantatro mba manazava hoe zahay ny ka rehefa lahany ao ry vahoaka malagasy de ity soro-dalany ity tsy misy toaranay zao daholo ny ato satria io raha ohatra ny taloha misy engagement valo ane tao anatin'ny OMD ary mazany io engagement anankivaly io foana no akany firenena rerazo tontolo zao inspiration andrafetany an'ilay drafitrasany ka tafiditra ao anatin'io daholo na ny ataontsika hoe lafim-pianarety fampianarana fanabeazana ny fahasalamana ny fiarekariana esetra ao anatin'io daholo asoro-dalany hoe raha zay olany eto ka tsy maintsy hoekeny communauté internationale ireto sy reto avy eny zavatra sy maintsy raha am'izay sy hopoakaty mba fantatr'olona ny zavatra hifidianana satria zay ray am'ireo ihany ny tsy maintsy ho voasafidy hanatanteraka an'io SNRD io. Eo ary ny nresakitsika teo hoe inona ny zava-misy nresakitsika teo ohatrany ahoana ny olana inona le zavatra rehetra mifamafoana mifaningotra ao anatin'izay hoe fampanantenana sy fandarina asany kandida zay vahaolana kosa no resantsika ho toy ny efa nambaran'ray aman-dreny inona zany zao no antenena amin'ny kandida ho anao ohatra tanora mpianatra ny université mpandalo pahaizana zao fotoana zao inona ny tokony atao lara-pahamehana zany am'izao fotoana zao mba tsy ho poakaty ilay zavatra ivoaka aoriny mahalany sy hitondrany kandida iray. Araka ny efa niresany reto ray aman-dreny zokibe namana teo aloha teo de hoe misy rehefa programme efa mipetraka amiko angamba atao ilaina ary tena hoe vaindondra rano mijery hoe
afaka ampiarahana tokoa ireo programa ireo ary ny tokony hojerevany mpitondra izay hitondra eo rehefa avy eo hoe tena lara-pamena ho an'ny vahoaka tokoa ve ty ary tena hitondra ho amin'ny fampandrosoana tokoa ve ty programa izay ho tanterahiny ity. Ataoko hoe izay ngamba ny tena hoe zava-dehibe fa mba tsy hatonga an'izay hoe fampanantenana pôkaty mety hoe ohatra hoe firaisambe ny Nations Unies ohatra mety hiteny ty mety mahasoa anareo kanefa anjaran'ny mpanao politika ihany koa no mijery hoe ty programa anatolony ty ve mahasoa an'ireto vahoaka hoentiko reto satria ny vahoaka foana araka ny lazaina teo ny tompo-pahefana mila miara-miasa ny vahoaka sy ny mpitondra amin'izay fotoan'izay. Amin'ny fijeriko azy le resaka hoe baiko izy na hoe paika fampandrosoana teo fototra iangan'le fampandrosoana iny. Ohatrany hoe manao resetina sakafo anankiray ianao, ohatrany hoe anao fiatsika fia rony. Le fia rony zany ohatrany hoe ty le trondro alainao dia asianao rano dia sira fa tsy manakana zay hoe inona no tsy miala amin'izay bazy zay hoe inona no afahana manatsaratsara le izy inoko fa tsy hosakana tsy hanakana zany ny communauté hoe ianao manao zavatra ampatsara le zavatra efa napetrana. Inona ny tokony asongadina zany ao anatin'le programa? Tokony asongadina ao anatin'le programa dia hoe io moa miankina amin'le programa le napetraka n'le communauté raha hoe zay aloha ny angana. Dia avy eo tsika mahita hoe inona ny lahara-pahamehana mivoaka malagasy ary ny olona manana programa zay lahara-pahamehana zay sady azo tanterahana zay no tokony fidina. Ohatra resaka fanabeazana ninona ho tenenitsika amin'ity fireneny ity raha mbola zao fipetraka ny fanabeazana amin'izao fotoana zao no entitsika aza misy manantena fampandrosoana zany eto, aza misy manantena raisina ohatra samy zanaka malagasy eto afa ny programa ampianarina le atsy amin'le kolona somary lafolafo atsy, afa ny programa atsy, afa ny programa atsy. Inona marina ny tena programa fampianarana eto Madagascar? Afa le programa ampianarina ry amin'le zanaka ny sahirana ny EPP sy ny ohatran'izay. Mialatsiny tsy fanambaniana ny EPP zany fa zay zava-misy eto amin'ity firenena ity. Dia amiko tokony hoe ampitovizina tantana ny olona manana an'izay programa zay hoe ampitovizina tantana ny zanaka malagasy amin'ny resaka fanabeazana ary atao ny fanabeazana sehatra famokarana fa mitsika ny mampalahelo ny université sehatra mamokatra sommaire nefa sehatra fikarohana hono eny fa ny ankamaroany voky eny dia sommaire do amiko ny olona manana an'izay fandaharana zay zay ny tena iangany zay ny olona hanainga ny fampandrosoana Madagascar. Manaraka an'izay mipetraka le resaka hoe fahavitantena ara-tsakafo satria ninona ho tenenina eto ranona ho ny kibo vezivezy ny fanahy. Ny olona afaka hitena malagasy hoe ndao tsika hitady fomba mba hahafahantsika misakafo maraina atoandro hariva farafaratsy. Ny olona manana politika an'izay zay ny ilaina hitantana n'ity firenena ity. Eo indrindra mantsy satria ny fotoana moa manapetra ihany ny zava-misy ny 20 isan-jato tsika voalaza fa tatsazany hoe piopy dia mpiasa tany dia mivelona eny ambanivohitra zany. Tsy tokony ho zay ve zany no irairainy ny candidat amin'izao fotoana zao hoe ho atao mora ny zezika sy ny sisa? Misy ihany ny efa magnano an'izay zavatra zay fa raha izay fotsiny tsy ampy hoentisika ny mampandroso fa mbola tsy maintsy apetraka ny fanajana ny teny nomeny aloha mba tsy hampôkaty an'le promesse napetraka tary aloha. Dia avy eo tsy maintsy manatanteraka atsika ny an'le zavatra efa niresana zany. C'est-à-dire candidat to-teny zany zay no tokony hoe apetraka atsika to-teny eo mason'ny vahoaka, to-teny amin'ny communauté internationale. Zay tsika vao mijery ny tena ny priorisation anatin'le programa nasantsika tsika. Tokony ho teny manodidina azy koa satria ireo foana matetika ny resaka hatramin'izay. Évidemment tsy maintsy zay zany tsy maintsy miara-mipetraka daholo zay rehetrarehetra. To-teny eo mason'ny vahoaka hoentina izy, to-teny mason'ny communauté internationale, to-teny mpiara-miasa aminy évidemment tsy maintsy mipetraka. Eny ary satria misy ray aman-dreny efa teo anivon'ny fitondram-panjakana moa zany vahintsika eto amin'izao fotoana izao dia metsika sehatra izy hoe raha ohatra zany ianao manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao ohatra ny ahoana ny eritreretinao fa tokony candidat zany ny toetoetrany
na ny mombamomba azy a tokony jeren'ny vahoaka tokony jerena manokana arahana manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao mba tsy ho fampanantenana pôkaty le hivoaka. Ny candidat amin'izao fotoana izao moa zany a raha ohatra hoe lafiny idéaly raha ny idéaly aloha ary avahako tsara mihitsy zay ny idéaly zay a dia ny candidat tadiavin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao dia ny anala azy amin'ny fahasairana ary voalaza teo hoe 20 isanjaton'ny mponina zany mahantra daholo dia ny candidat idéaly tadiavin'ny vahoaka malagasy dia ny candidat hanafaka anazy an'izay hanafaka an'izay zany hoe ampiovan'izay 20 isanjato zay ho lasa farafahabetsany zany 2 isanjato zay ny idéal zay zavatra zay nefa fantaritsika fa ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy a dia tsy maintsy fanohatra foana amin'ny tombontsoan'ny communauté internationale. Io candidat idéal io zany a voatery tsy maintsy ho izy aho raha ta hitondra izy eto dia misy an'le programme efa napetraka zay soro-dalana tsy maintsy ho arahany io dia mazava ho azy fa ho sahirany ihany izy eo anatrehany vahoaka malagasy satria fampanantenana vahoaka malagasy tianao homena fahafahapo nefa la ny zorany manahirana ihany fa mety zavatra sipy bombo kely ihany no mety hitaka nefa na izana zany raha ohatra mahay izy dia amiko zany dia tsoriko fa ny candidat tokony ho akoatra ny idéaly afaka hitondra ny Madagascar ty amin'izao fotoana izao dia candidat mitovy amin'ny mpanao aikido. Ino moa ny atao aikido? Ny aikido dia le force-ny matanjaka foana no ampiasainao mba ahafahanao mandavo azy. Tsy hoe mandavo amin'ny lafin-dratsy fa hoe mba win-win samy mba mahazo zany fa sarotra ny hoe hanomezanao fahafahapo isanjato ny vahoaka malagasy ka hamelan'ny communauté internationale raha tsy ho solafaka ianao ary hafa koa ny hoe homenao fahafahapo koa ny communauté internationale zato isanjato nefa vahoaka malagasy ampijalinao sarotra zay fa zay alelam-panahy zay no everiko hoe tokony ho candidat azo eritreretina zany fa ho tafavoaka amin'izay 10 taona le 10 kilometra manaraka. Zay ve le izy sa hoe misy sary tsaratsara kokoa mety ho hita? Raha vadiko le fanontaniana atao dia hoe iza ary hoe ahoana no afantarana hoe ity candidat ty tsy ametraka zay fampanantenana pôkaty zay. Zay no hoe dia zay no hofidiny le vahoaka. Izay no nentanana ny vahoaka hofidiny. Raha fizotra fampelezan-kevitra amin'izao fotoana izao dia efa somary hitahita taratra hoe iza avy ireo atao hoe mialatsiny amin'le fiteny hoe favori. Raha fijery azy dia olona efa tao anatin'ny fitantanana daholo ireo olona ireo. Dia amiko dia hoe tsaraitsika vahoaka malagasy hoe iza nanao inona. Misy aneva premier ministre tamin'ireo misy efa nitondra tanàna ane tamin'ireo misy efa be ny tanàna tamin'ireo misy ministre tamin'ireo nanana ndraikitra tamin'ny firenena. Ko nahoana rehefa andeha fampelezan-kevitra dia havita zavatra mirakla tsisy mirakla amin'ny firenena. Ary manaraka an'izay ny ahafantarana azy dia hoe fa maninona teo amin'ny fitondrana samy nanany andraikiny ny tsy afaka nanatateraka ny hitahitam-bahoaka satria amiko amin'izao fotoana izao ny iaraha mahity fa misy candidat tena mampiasa vola be dia be mihitsy tsy tokony tsy foroana. Avy aiza le vola raha izay manaraka an'izay fa naninona ny latsaina le vahoaka malagasy hoe nandritra ny fotoana ny tantanana teo tsy hita reo vola ireo. Fa maninona re raha mba tena tia tanindrazana marina dia tao anatin'ny krizy no natosaka le vola mba hiadanan'le vahoaka malagasy dia nifidy fotsiny izy avy eo. Enare manapetra ihany ny fotoana faranantsika eo aloha angamba ny resaka momba niny hoe lohahevitra voalohany iny ny fampanantenana pôkaty fotoana fampelezan-kevitra moa zao isan'ny eny ambavany rehetra ihany koa zay ary ny vahoaka malagasy dia mandinika an'izany rehetra izany everina fa nafahana ihany koa napita hafatra na ihany koa na afantarana na any ampany aza ny atao hoe hetaheta ny olona mahakasika ny zava-misy amin'izao fotoana izao izany rehetra izany hiditra amin'ny lohahevitra faharoa isika rehefa avy eo.
Tapany faharoa ato anatin'ny fandarana Mi-Kolo Hevitra, ny lohahevitra manaraka indray hodiny antsika araka ny nambara tery am-piandohana dia ny mahakasika ny resam-piaviana. Ny malagasy isan'ny sarom-piaro amin'izany hoe fiaviana izany fa fotoana kosa ve nefa izao tokony mbola hivoizana ao amin'ny endriny ratsy hanaratsy endrika ny malagasy izay ambara fa iray ary miavana ao anatin'izay hoe resam-piaviana izay ao anatin'ny fandresen-dahatra ny mpifidy aratsika vetivety aloha ny hevitry ny olom-pirenena mahakasika izany. Tokony tsy izy satria efa iray Madagasikara ary tsy tokony eritreritra amin'izany. Io zany tsy tokony hisy io zavatra io satria raha tena hitondra firenena izany tsy tokony ho avakavahana ny resaka foko satria ny malagasy dia efa iray ihany, efa hatramin'izay efa iray ihany malagasy ka izany fomba fampelezan-kevitra moa zany sa inona ny tiana holazaina amin'izany tokony alany zany fa tsy mety eto amintsika izany. Madagasikara iray ihany dia tokony hoe rehefa mitondra an'izay zany dia tsisy resaka hoe za avariana avary intsony fa iray Madagasikara. Eny ilay resaka fiaviana zany tiako tenenina hoe ny mpanao politika anankiray ny olom-pirenena anankiray zany rehefa hoe hirotsaka filoham-pirenena dia tsy voatery hoe province anankiray no tantany fa Madagasikara iray manontolo ka noho izany tokony tsy misy an'izany hoe resaka fiaviana zany fa rehefa hoe ho filoham-pirenena izy dia mijery ny vahoaka malagasy iray manontolo fa tsy misy hoe merina na betsileo na tsy fantatrapatatra fa hoe vahoaka iray malagasy iray dia anankiray. Le fiaviana aloha ekena fa misy ihany aloha le fiaviana hoe ranona raha tsy ranona ny lany dia zao nefa izay zavatra izay tokony tsy atao an-tsaina zany fa tsika zany malagasy ray dia je olona voafidy eo zany dia efa hoe amin'ny malagasy ray zany izay olona filoham-pirenena voafidy eo fa tsisy hoe any faritany ihany na raha any faritany ihany. Izay zany nitaoko fa tena hoe zavatra tokony hoe mety tsara zany amin'ilay izy. Io fiaviana io aloha dia tokony tsisy io reto Madagasikara satria Madagasikara zany gasy daholo rehefa hoe gasy dia gasy. Niza mitondra ao zany dia tokony hoe atsika daholo zay. Tsy misy hoe ty avy any amin'ny sisina, ty avy eto ampovoana fa rehefa hoe gasy dia malagasy dia ray zay. Amiko indray aloha dia ohatran'ny tsy dia misy problème amiko satria matoa eto Madagasikara dia samy malagasy daholo dia tokony afaka mitondra na avaiza izy na avaiza fa rehefa hoe reconnu fotsiny izany izy dia izay. Io indray aloha raha amin'ny fampelezan-kevitra tsy tokony jery fiaviana satria Madagasikara ray ihany fa ninona ataony mpitondra hiditra filoham-pirenena eo na avy aiza izy na avaiza izy na avaiza izy na atsimo izy na andrefana tokony olona ray ihany dia tokony izy ihany ny hoe olona ray ty olona ray ihany koa mifidy anako na foko izy na foko izy ihany mifidy dia tsy tokony atao zany fanavakavahana amin'ny maha-malagasy antsika sy maha-olombelona antsika zany. Izay ny hevitry ny olom-pirenena na raha antsika teo mahakasika ny hoe fiaviana zava-misy kosa aloha na eny anivon'ny atao hoe orinasa na eny anivon'ny fanjakana sa mpandrara fanjakana samihafa ny taleo ohatra raha mampiditra olona dia hoe ty avy any aminay mpanao politika mbola mijery an'izany ny any amin'ny faritrano mbola tena mijery an'izany hoe olona avy aty aminay no afaka hampandroso anay sy ny sisa. Metsika fitenenana voalohany indray angamba raha matoa Hermine Raliarso manoloana an'izay ohatrany ahoana tokony fomba fijery tokoa amin'izao fotoana izao momba an'izy io. Sotra betsaka. Izy io zany raha taloha teto amintsika nisy fifankatiavana, nisy firaisan-kina, nisy ny fiaraha-miasa rehetrarehetra. Izao zany satria efa mivoatra dia ohatrany manana tendance anatin'ny fiarahamonina misy mifampialina, misy mizaozao, tsisy mifanetretena dia reny olona reny zany lasa jereny olona manokana olona viaiza moa olo mizaozao be ry na olona viaiza moa ry olona tsy mba mahay manetry tena ry dia io zany no miteny rehefa hoe olona variananina iny dia zay no mahatonga an'ilay ohatrany voavaka le olona zany satria noho n'le toetrany noho n'le fomba fiainany no hanavana n'le olona fa tsy avy amin'le hoe noho izy avy amin'ny toerana anankiray avy amin'ny faritra anankiray tsy zay zany tokony hitondrana anazy amin'izay fotoana izay fa hoentina amin'le ianina iny toetrany ianina iny toetrany olona anankiray iny fa tsy toetra hoentina ho an'ny faritra hiavian'iny olona iny tokony havana tsara zany le fiavian'le olona sy le toetran'le olona en personne zay zany tokony havahantsika fa tsy hoentsika olona variana dia zao iny
olona vato iny dia zao nitoetrandre tsy zay zany hitondrasantsika anazy dia avy eo tsika mpagnano politika no mivoy an'le hoe ianona viato io ianona olo avakato io fa tsy zay fipetrany tsy tokony hoentsika am'izay tsofa ny olona mbola tsy mivoaka mifaritra misy anazy ny olona zay tsy dia mbola mpandehandeha ary tsy manana havana mandehandeha zay no mbola hoe misy an'izay toetra zay hoe nenay olo avy aminay ato foana zay no tokony hitondranay nenay olona viato ihany mitondranay fa io malala ny zava-misy eto amin'ny faritra misy anay zay ngamba ny azoko tenenina amin'io fa tsy le resaka hoe fanavakavahana ara-poko fanavakavahana ara-piaviana tsy dia agny loatra ny fipetrany ny zava-misy amin'izao fotoana izao izay mpanao gazety mahafantatra tsara ny antsipireny zany nisy ny atao hoe ny kandida rehefa tonga any amin'ny faritra any dia miteny mihitsy hoe anjaratsika indray zao sahala amin'izao ny efa teo zao ny vokadratsy ny netiny teo sy ny sisa manonona anarana foko manonona anarana firazanana sy fiaviana mihitsy izy reny ny fantaniko zany satria izy hoe efa tarazo hatrany amin'ny taorinany fampanjaka mihitsy nisy ny atao hoe fifakana fanjakana teto dia ohatrany hoe ny fanjakana merina no lasa nisy an'izany ady zany fa iny mbola misy mivoy ihany koa izy io amin'izao fotoana izao aleo metsika fitenenana aloha ny mpianatra eny akanjo eny amin'ny anjerimanontolo eny amin'ny université ny hevitra manao an'izay ho anahy manokana raha ny fomba fijeriko an'izay loha hevitra izay dia zao hoe raha zay foana no voizina hoe tia avy ary fiaviana avy ary tia kotie tia merina tsy mitondra fampandrosoana ho antsika mihitsy zay lasa fizarazarana izay ary tsy hitondra naoviana ao amin'ny fampandrosoana izay ny firaisana ny zava-dehibe ary araka ny lazain'ilay olona zay tao anatin'ny fanadihadiana teo hoe malagasy iray ihany zany eo anatin'izay malagasy iray ihany zay tokony ho fanabeazana iray ihany no azontsika tsirairay avy ho an'ny zanaka malagasy tsirairay avy ho an'ilay tanora tsirairay avy ho an'ireo ray aman-dreny tokony fanabeazana iray ihany nomena mba hatonga an'izay tena hoe malagasy iray ao anatin'izay hoe fihavanana izay ny tena hoe soatoavina tena hoe ngeza be zany hoe mety ho teoria fotsiny ve zany le hoe fiaviana kanefa raha ny zavatra marina sy zavatra misy iainan'ny olona sary piaro ny olona amin'ny fiaviana rehefa any amin'ny faritra ary tiany kokoa ny olona avy eo amin'ny toerana nisy azy zavatra natoraly zany misy tanteraka na sy hoe fiaviana hoe ara-poko sika moa zao no miteny hoe 80 ny foko eto Madagascar eto fa raha ny tena marina ka be dia be na dia hoe ao anatin'ny Betsileo na ao anatin'ny Antaisaka na ao anatin'ny efa firy ny fizarazarana eo be dia be ireo fa sainginy hoe io zany veriko indray mandeha ohatran'ny zavatra rehetra ohatran'ny ansa io zany rehefa ny ansa moko rehefa omena olo adala dia vonony amin'igny ansa iny ianao fa raha omena olo aendry le ansa dia ianao no anamboarany steak salady de fruits tsara sakafo tsara ianao ary miadana tsara ka ao anatin'ny fahasamihafana ny malagasy sy dia mitranga loatra zay fa ohatra tanao tao anatin'ny fiarahamonina tao zany izy dia efa nisy zegny hoe ataontsika hoe any atsima misy atao vagra misy atao ziva fa naturel zany fifahasamihafana io andraindray ary na ny olona mpiray-tapo raha tsy tia mifankaty lavitra no olona samihafa mivaky raha zany hoe le mivaky raha zany hoe ianao zany mifampisisika amin'ny raha io dia ohatra mifampihina raha dia hoe na olo avy any androa io ka ny anankiray avy any Antakarana ohatra ka mifanaraka zareo hoe andao sika ifampivaky raha dia mpihavana tsara izy ary ny fifankatiavana igny mbola mafiorina lavitra noho ny hoe mpiray-tapo sy problème zany ny fisianao fifahasamihafa anatin'ny firaisana fa le fandragnitana azy zany fanomezana azy ohatran'ny ansy igny ny tena sy mety andrendreny efa igny zavatra mpihatsika eto Madagasikara eto rehefa amin'ny vanim-potoana ihany ohatran'ireny ataontsika hoe fifidianana na esetraesetra kanefa raha misaina ihany le olona regny raha avy ihany izy ka handeha mitraka ho sahina afaka hitena anizandray zao nefa ianao ho président ny Madagasikara ve dia anao ohatra zay satria ianao tsy maintsy hitety hasay indray ve teny hoe anaitarina ny fitrana am'izay ka fasianareo solo fa fidio ho vitanao ve niteny an'izay ny olona regny fa ny manokana moa zany manoka moa zany nanangana n'ilay fikambanana atao hoe rarivato rassemblement sans rivalité du tout zay hoe hoentina hoe hitaizana an'le olona rehefa tafiditra anatin'ny fikambanana ity sika dia hevery ohatran'ny fiangonana
ao anatin'ny fiangonana monko anao adinonao daholo ny fifahasamihafana rehetrarehetra na ara-pinoana io na ara-batana io na ara-politika io esetra fa ny miaraka misy tanjona anankiray iombonana zay zavatra rehetrarehetra zay no mba eritreretiny hoe tokony mba hanjaka eto Madagasikara eto ka na dia misy miteny hoe ave afaka miteny hoe afaka miteny azy zao hoe miditra ato aho hoe avy aiza moa ianao niala avy any Androndra na hoe avy aiza moa ianao niala avy any amin'ny 67 fifahasamihafana ane zay fa tsy hoentiny hoe agnareo misy gangsa any Androndra misy gangsa any 67 andao hiady fa ilaina zany le fifahasamihafana ao anatin'ny firaisany fa izay no itomboany fahalalana sy ny fomba bebe koa ahafahana manasara fampivoarana fiarahamonina iray azay tena ilaina amin'izao fotoantsika io fahaseranana indrindrindrindra moa fa amin'ny lafiny tsy filaminana amin'izao fotoana zao eto Madagasikara. Le lafiny tsy filaminana zay indrindra satria raha sanatria hoe mipoaka na mahazo vahana zay resaka hoe foko ianao zao dia rakoto zao raha be rahasoa zao dia raha sanatria miteraka olana zay le mety korotana no vokatra zay efa nisy ihany reny vanim-potoana mafana eto amin'ny firenena hoe ny mpiavo ny ary azay ny anina ary mandroaka ny anina ny feo mandeha sisy ny fanontaniana dia hoe tokony ho hita soritra amin'ny safidiny mpifidy ve ny resaka fiaviana amin'ny kandida anankiray. Fifidianana filoham-pirenena no atao tsy misy ekena misy ny foko eto Madagasikara tsy fifidianana filohana foko fa fifidianana filoham-pirenena filohan'ny malagasy amiko rehefa malagasy izy dia afaka mitondra ny anjara birikiny amin'ny firenena amin'ny malagasy mpiray tanindrazana aminy na inona fiaviana na avy aiza izy na avy aiza fa ny mety tsy ho mety amintsika angamba satria hoe filoham-pirenena le izy raha hoe olona vahiny avy any ivelany zay no tokony ametrahantsika olana fa filoham-pirenena amin'ny malagasy no petraka fa na izany na tsy zany mipetraka le resaka fiaviana io amin'ny resaka fijery amin'ny voalohany na tiana na tsy tiana ao anaty baiboly raha misy hoe ny amin'ny jiosy aloha vao ny hafa fiaviana fa indray mitompo maso nipetrahan'izay zao zay ty baka aminay any ty avy any aminay fa rehefa jerena le izy mandeha le programma mandeha le fijery an'le toetoetran'le olona zay no tena nova malagasy safidy ary efa ny ainatsika zay zavatra zay misy merina fa tsy nahazo vato betsaka izy teto merina fa tany amin'ny faritra izy nahazo vato misy ny avy any amin'ny faritra fa tsy nahazo vato tany amin'ny faritra izy fa teto merina izy no nahazo vato betsaka amiko efa tsy mametraka an'izay fisainana zay malagasy le resaka hoe misy io fotoana io nietsehana io zavatra io nivolena le izy fa tsy nietsika nivolena nitenenako nivolena satria ny ainan'izay ny tena tamin'ny 1 tany amin'ny faritra nisy ny tena tany dia hoe ninjehana ny merina rehefa ninjehana ny merina tsy le olona ao an-tanàna tsy le tompo tanàna ny manenjika fa mpanao politika amin'ny manakarama jolam-boto mialatsiny amin'le fitenenana handoro sy handroba n'le toerana misy an'le olona zany hoe tsy fotom-pisaina amin'ny malagasy ny fanavakavahana ara-poko fa fotom-pisainana ny eto amin'ny mpanao politika hiadivana ny tombotsoana fa raha malagasy sarotra ho amin'ny malagasy ny ady foko satria raha ny tena manokana ho azy zay zao enina menada fa iraka Madagasikara dia misy fianakaviana satria manambady ihany daholo ireo olona ireo dia izy ara zany no enjehako izy ny anenjika ana amin'ity Madagasikara ty ary ny akabiazan'ny malagasy dia efa ao anatin'izay zavatra zay efa mifangaro ny malagasy karaha zay no eritreretina gasy tsy hiditra amin'izany hoe avy aiza io filoham-pirenena io tsy any fa hoe inona ny programmany io na vita inona io dia hanao inona zay mifanontaniany gasy ary raha misy filoham-pirenena tonga amin'ny toerana anankiray tsy hoe le fahatra ny aviany iny any manosina ny fahatra tsy ny aviany mahantra fa mitovy ny fampanosoana amin'ny fahatra rehetrarehetra ny mahagaga mantsy amin'izao fotoana izao dia ireo izay ambara hoe tokony ho intellect na tokony olona manam-pahaizana indray no mivoheny io zavatra io misy an'izay ho anareo mpianatra manokana zao mety mbola ho andaeran'izany ve nareo sa hoe mety misy isampahan'olona ihany mbola ho andaeran'izany mety misy manome vola ihany keo anatin'le fivoizana an'le izy dia miteraka ohatrany hoe karama akolaka sy ho an-tanora na eny anivon'ny universitaire nge misy miresaka an'izany fiaviana zany
Ho anahy manokana aloha sy ireo manodidina nanahy, izany hoe ireo mpianatra namana, dia zavatra hita tokoa hoe efa mivoyana anatin'ny tanora tokoa izany izao hoe hita hoe fotoanany izao hijerevana an'ilay hoe sy tsangan'olona tsony ho ato teo fa tsangakevitra, izany hoe ilay hevitra hoentina sy ilay programa hoentina, fa raha mbola hijery an'izany hoe avy ary ity na fiaviana avy ary taoko fa tsy vahaolana intsony izany, ary raha ho anahy manokana dia mifototra amin'izay foana hoe tsangakevitra no ilaina jerena. Ao anatin'izay ny candidat ihany koa miresaka moa tsika hoe fiaviana dia niresaka zokiladat teo hoe ny vahiny tsy tokony hirotsaka fa misy amin'ireo candidat reo manana zom-pirenena telo na efatra amin'ireo fantatra manana zom-pirenena roa farafahakeliny maninona izy ireny tsy voaresaka matetika fa dia ny fiavintsika samy malagasy indray ny fandroritana eto anaty fampielezan-kevitra dia fanomezan-tsoa rosia ia io moa hitanao rehefa anatin'ny ataontsika hoe entre guillemets ady moa le fampielezan-kevitra dia mampiasa daholo ny fitaovana rehetrarehetra io indraindray ny fitaovana indramina avy any Afrika any moko indraindray tena mahomby io resaka foko satria dia mbola misy le tena hoe zay tsy miaraka amin'ny ato zay zavatra sika eto zay zay zavatra zay ngamba eto amintsika eto efa sarotra dia sarotra satria raha ohatra ka izay no ampidirina dia aleo tsy milasako filoha-pirenena fa milasako filohan'ilay fokotany satria fokotany kely eo ihany angamba sisa no sy mipiavana satria raha statistika fotsiny zao eto na eto Tananarivo fotsiny ohatra zerentsika zao efa amin'ny eninjato enina hetsy any eny zany mahery any ny avy any amin'ny faritra ny eto Tananarivo any Majunga zao presque olo avy ety avoany no any ary sy andrery fa manerana Madagascar dia zavatra ohatran'izay ka ho lasaka filoham-pirenena Madagascar ianao nefa zay zavatra zay no ho eritreretinao dia veriko fa zavatra ataontsika hoe fitaovana raha ohatra azontsika hoarina fitaovam-piadiana le fomba fiteny fandresena-lahatra ohatran'izay dia basy mipoaka zany sy ahomby tanteraka ary ataoko hoe indrindraindrindra moa fa ny tanora ankehitriny ny tokony hoe sy ho tafiditra sony amin'izay lafin-javatra hoe tarikevitra ataontsika fa arkaika be ohatran'izany angamba zay no tena azoko ilazana azy efa tsy mahomby tsony ianao nefa ny mbola tena misy manao izy amin'izao fotoana izao ohatra ny te-antany hoe ny politika ave amin'izao fotoana izao anareo izay manao politika ihany koa moa zany ao anatin'ny metsiketsika ao anatin'ny fifidianana amin'izao fotoana izao inona no tokony voizina zany manoloana an'izay eo aloha hoe malagasy raha iray ihany malagasy iray ihany fa ny zavatra mitranga rehefa tena ny fotony ihany ianao na tiana na tsy tiana ny olona mbola mijery foana hoe avy aty aminay io olona io tirangany anay ohatrany ahoana zany le fitaizana tokony voizina manoloana an'izay alohan'ny amaliko an'izay fanontanianao zay ohatra ny tiantany hoe aiza zany misy anay satria zay zao efa roapolo taona mahery teto Antananarivo mandalo zay any amin'ny faritra misy anay aiza zany misy anay amin'izay fotoana zay zao fantanina ohatrany hoe manidikitika ny saiko eto dia raha ny resaka politika sy ny fiaviana zay jerena taoko angamba fa ny fahasamihafanany misy ilana azy any le ilaina be da be fahasamihafana hoentina mampandroso hoentina l'unité dans la diversité zay zany dikan'izay hoe afaka ampiasaintsika tsara ny fahasamihafantsika hoentsika mampandroso ny toerana misy atsika hoentsika mampandroso any Madagascar atsika ty moa zany satria fifidianana filoham-pirenena no hoentintsika amin'izao fotoana izao raha resaka politika zany tokony tsy ho apetraka tsony zay zavatra zay satria filohan'ny Madagascar any no tadiavintsika fa tsy filohan'ny faritra na hoe mairie na députation tsy mbola zay fa filohan'ny Madagascar donc tokony iray hitambatra tsika rehetrarehetra atongavana amin'izay sehatra zay ampitambatra amin'ny fahasamihafantsika ohatra ny teteny satria resahana foana eto amintsika ihany koa amin'ny lalàna samihafa ary misy an'izay ihany koa ny resaka équilibre régional zany hoe ny fampifandanjana ny olona avy any amin'ny faritra sy ny tsy avy any amin'ny faritra ao anatina fandraisana andraikitra tsy misy fotoana ve zay sakana ihany ho an'ny firenena satria matetika lasa hoe na tsy dia tokony hitana ianao zao teknisianina mety hotratran'izay raha ohatra ka hoe toerana tokony ho an'ny olona anankiray hoe tsy maintsy olona avy any amin'ny zao x région faritra zao no apetraka eo mampalahelo ihany aloha satria mazana mitranga foana zay eto amintsika eto zay fomba fisainana zay ka io moa miankina amin'le tanjona
ina mana le tanjona hampandroso an'ity Madagasikara ty ve ny tena tanjona tena hampandroso an'ity sa hampandroso araky le tesika teo hoe hanomevana le ansomenan'ny hafa hoe andranitra ohatran'izao zao fa raha ohatra le tanjona hampandroso an'le Madagasikara no tanjona dia tsy maintsy mianga foana amin'ilay ataontsika hoe fototra iangana ny angana namolavilanao tetika asa mpampivoarana any faritra sy raika ifaritra rehetrarehetra igny no hitambatra ho fampandrosoana any malagasy ka na io avy amin'le toerana le olona na sy avy amin'le toerana ny olona zay olona tena afaka mahomby hatafavoaka an'igny no ilaina fa tsy hoe na dia tsy mahay io fa satria tsy maintsy avy ato dia ina moa ny zavatra atoga zay satria raha ohatra ka ataontsika hoaritsika amin'le vilany tany aloha tany le fampandrosoana igny hosainao mibata olona tsy mahabata an'igny ho vaky ane le ilasaka ane le vilany ary ho vaky dia ohatran'izay koa le fampandrosoana ka zay arakaraky le zay tanjona zany dia hoe niza afaka mahatafavoaka an'io dia tsy tokony homena lanja be loatra koa ny zavatra hafa mety hampifanolana an'izay fa aoka sika hoe hiray marina zay hoe ao anatin'ny fahasamihafana misy firaisana ka rehefa ohatra hoe tanjona fampandrosoana no ombonana dia aza dia be ataontsika hoe zavatra fanankanana betsaka fa ny atafavoaka azy ny tokony hombanjina indrindra mantsy satria hita taratra zay na amin'ny hoe tanora omena andraikitra ary hoe omena andraikitra ohatra hoe voatendry zao ohatra hoe ho any amin'ny faritra hafa ho any kandreko ohatra raha matoa kely aingitina rakotoarso niany tsisy fianakaviana tsisy dia olany ohatran'izao za ty za mpiavy kely ty sy sisa hita taratra inona ny tokony vahaolana zany manoloana an'izay ho anareo tanora amin'izao fotoana izao mba ahafahana hoe tsy ho sakana le fahasamihafana araka nambara teo tsy ho voizina ihany keo amin'ny resaka politika araka ny lazain'ny ray aman-dreny teo zava-dehibe tokoa izay hoe inona tokoa le tanjona dia hoe fampandrosoana zany hoe mila mahatsapa-tena ny tsirairay avy fahatsapa-tena avy amin'ny tsirairay avy zay indrindra ohatra resinao teo enikajy hoe raha iranao any faritra mahatsapa-tena tokoa hoe fampandrosoana ny ilaiko ao anatin'io faritra nandranana io Madagasikara iray ihany araka ny lazaina teo zany hoe rehefa tonga any tsy ny hoe mahazana izao ana fa kosa ilaiko ny hoe araka ny teny hoe s'adapte zany hoe mila mifandray amin'ireo olona ireo malagasy mitovy aminay andro mila misadapta miaraka amin'izy ireo ho fampandrosoana iarahana ho fampandrosoana an'io faritra io ary ao anatin'izay ny toe-tsaina ny mila hovaina ao anatin'izay fahatsapa-tena tsirairay izay fanavana toe-tsaina ao zay anao raha fitiniko zany tsy ahomby ireo kandida mivony resam-piaviana amin'izao fotoana izao zay ve le izy raha resaka fiaviana no voizina tsy ahomby zay satria voalohany aloha dia efa fatiantoka ho an'le kandida mivoy an'izay satria raha fantatra izy mivoy an'izay dia nivelan'ny faritra tsy niaviny dia efa tsy fidy azy satria atsapa reo olona ivelan'ny faritra niaviny reo zany fa tsy ho voajery fa tiantoka ho azy zay fa na izany fa ny tiako apetraka dia hoe ny fahasamihafana io harena izy io ary harena tokony hoe trandrahantsika malagasy anisany ampivoatra atsika satria maninona ohatra le resaka teo moa hoe le intellect mivoy an'io zavatra io hoe ahoana misy zavatra tsy azontsika anakipinana maso hoe ahoana moa raha resaka faritra ho any resahana fa tsy firenena ahoana moa raha mba misy olona ihany amin'ny faritra anankiray mahafehy an'le zavatra tiana hapetraka eo amin'le faritra sady olona io avy zanak'le faritra mahalala tsara an'le faritra noho le hoe akanao olona ivelan'le faritra hanao an'le izy raha zay fotoana zay kosa aloha ilaina le olona avy eo amin'le toerana satria hanany sarotra n'le avy aty ivelany satria tsika malagasy any eo asa ao anatin'le fahasamihafana zay misy fomba mampanao tsy hitovizanao ary sarotiny amin'izany tsika malagasy zay mahatonga anao hoe tokony atao fototra iangana fampandrosoana le fahasamihafana fa tsy atao sakana satria rehefa tena hoe zay fahasamihafana zay no entina miainga dia miaraka miainga mankany amin'ny fampandrosoana le zavatra fa raha io no voizina hoentina ampiletika an'le firenena dia miletika le firenena satria araka ny teny zoky lahy teo hoe lasa antsy maranitra andravana zavatra le izy
fa tokony atao dia hoe voizina le izy any amin'ny tsaratsara kokoa ary amin'ny mpanao politika tokony ametraka hoe inona marina moa no tena asan'izany hoe mpanao politika zany zay koa aoko matetika tsy mazava eto amin'ity fireneny ty asa aloha tonga dia dabako ianao inona ny tena asan'izay hoe mpanao politika zay manoloana le resam-piaviana zay ny idirana amin'izay ngamba dia amin'ny tokony fandresen-dahatra ho ny vahoaka mpifidy ny fanakekezantsika ny vahoaka ary fampandraisantsika anjarany zareo zay zany no tena ilaina amintsika politisiana fa tsy le resaka ivoy ny contraire an'izay zavatra zay ary raha resaka fahasamihafana zay tsika ny nosy Maurice nge exemple manokana amin'ny resaka fahasamihafana ao a tena hoe cosmopolite be ny olona ao amin'ny nosy Maurice nefa jereo aiza nosy Maurice zao par rapport amintsika nefa tarinatsika lavitra izy nazo ny faleovan-tenany zay tokony mba jerentsika tafitsika zany zavatra tsarasara amire ny traikefa tsara sala amire tokony ho jerentsika ary ny fahaiza-manao tsy azo sy ny fahaiza-manao sy ny traikefa zany ny tokony hoentina mijery hoe iza ny candidatsika iza ny olona hoety hofiditsika hitondra ny tantsika fa tsy hoentsika hibantoerana be zay resaka hoe fiaviana zay any amin'ny côté négatif anazy fa tsy ny côté positif atsika na tiana tsy tiana tsy maintsy mpanao politika ihany no manome ohatra aloha zany amin'ny voalohany ohatrany ahoana zany no tokony atao mba ahafahana mametraka amin'ny fahasamihafana havadika ho harena raha miainga soko be raha fanomezantsora zay mare mara zay hoa le fanovana an'izy arak'izay hoe mba ho fanasoavana ny tena zava-dehibe fa za manokana aloha dia efa mampitandrina ihany aho le sy mampitandrina miala siny tafahotraka mba le teniko fa mba mampasiahy ihany aho fa gérer c'est prévoir raha ohatra ka hoe hitantana dia mba mitsinjiny hoe inona re zavatra mety hitranga any arina agny raha ohatra ka raisiko ty fanapahan-kevitra ty satria zany olona mandrangitra mandresaka hoe resaka foko zany amin'ny propagande ane ka karaha tosika mamafy rivotra ary tena mety hijinja tradio satria amin'ity fiainany ity nizaniza zay zavatra atao tsy ho sara lalandava tsy maintsy tisy lesoko iny ka raha ohatra ataosika hoe entre guillemets koa fa ho lany ary zany olona zany nanao adipoko zany ka sanatria tsy mandeha kely ary io zavatra zay ataonao ahoana moa ny ianao ho teneny reto foko be dehibe reto fokonareo ihany zany no sy napidina n'ity firenena ty zany dia ho avy daholo ahitrereto hoe nivoka-dratsy teraka izay amin'ny any arinany ka tokony sy dia hoe mba aoka mba tokony mba hijery lavitra sika fa taritina le olona mba ho araka le sosokevitra nyteneniko teo hoe ohatrany sosokevitry le raha aryvato hoe rehefa mba tafiditra ny toerana anankiray dia adinoy daholo iny satria fampandrosoana ny tanjona adinoy ny fahasamihafana aza rangitina zay zavatra zany fa tarity fotsiny samy ohatrany hoe hanany anjara brikiny daholo rehefa samihafanareo hanangana zavatra anankiray mivaingana hialana amin'izao fahasahiranana ka apitikizy mitaranaka any afarany zany eny ary tompoko lasy tompoko vavy manapetra ny fotoana mbola be dehibe ny hevitra tiana ambara tsy ampy antsika ivalaparana le izy fa na zany na tsy zany fandaharana Mi-Kolo Hevitra dia fandaharana hotozointsika mandritra ny taona aharita izany anarahantsika azy ity isaky ny zoma alina tahaka an'izao isaky ny alahady amin'ny anora sy sasany maraina kosa ny famiarenana izany mbola maro ny loha hevitra hitontsika eto anivon'ny fandaharana amin'ity anio ity aloha dia mankasitraka antsika rehetra nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana Mi-Kolo Hevitra atenaina fa mbola hiverina eto ihany amin'ny manaraka rehefa misy ny loha hevitra izay hitondrana an'izany fanabeazana zany ny Mi-Kolo Hevitra araka izany fandaharana anehoana ady hevitra kanefa fandaharana hifampitaizana ihany koa satria isan'ny anjara asany haino manjery tahaka ny tony mivoy amin'izay fanabeazana zay ary tsy maintsy aingaina dien'izao izany mba ahafahana manana taranaka vanina hoentina amin'ny sehatra rehetra izany fanabeazana izany ankasitrana isika rehetra fa ankasitrana ihany koa ianao tany atokantrano tany nanaiky niaraka taminay hatramin'ny farany omena fotoana ho amin'ny heriny anio toy izao indray veloma tompoko